Vaovao hafa kosa indray ary nampahafantariny Orange Madagascar ny ika farany amin'ny finday novokarin'ny Samsung dia ny Samsung Galaxy S6 ary fomba ary mora ampiasaina no ireo finday avo lenta teo aloha izay efa navoakan'ny Samsung ity Samsung Galaxy S6 ity. Arahantsika ny fanampanazavana miompana amin'izay. Ovarotan'ilay mpandraraha Orange Madagascar eto amin'ny tsena anatiny ny finday avo lenta Samsung Galaxy S6 sy ny S6 Edge izay nivoaka tany Europa ny 10 April lasa teo. Nampahafantarina ny mpanao gazety tokoa ny mombamomba ity finday avo lenta ity izay voasokajy tsara indrindra amin'ny smartphone amin'izao fotoana izao. Araka ny fantatra nandritra ny valandresako amin'ny mpanao gazety izay nitodintsena tesy amin'ny toro Orange Sekorin-drano ary dia nivoatra be kokoa noho ny hizandriny dia ny Samsung Galaxy S5 ity akora vaovao ity. Izany voatanisa nandritra ny fotoana fa nitombo 530 ny hitanjany. Etsy andanin'izany nitombo 20 ny kalitaon'ny sary azo avy amin'ny alalan'ny système autofocus. Isan'ny mampiavaka ny Galaxy S6 ihany koa ny tanjaky ny bateriny satria azo ampiasaina mandritry ny adiny 4 be zao raha toa ka 10 minitra monja aza ny fahana azony. Azo fahana navilavitra tsy mila fil ihany koa izy. Veny, mora ampiasaina tanteraka ny Samsung Galaxy S6. Azo jifaina amin'ny alalan'ny tolotra prépayé izay mitetina 3 tapitrisa ariary sy ny Galaxy S6. Azo jifaina amin'ny alalan'ny famandriana ihany koa izy ary 2 tapitrisa sy 3 hetsy ariary monja izany. Nilaza ny amoaka tolotra manokana mifandraika amin'ny Samsung Galaxy S6 ihany koa ny Orange Madagascar ato.